tamin'ny nazo antsika ity andro mazava ity. Tsorantsika n'Andriamanitra aminazy nyreto avatsika reto fahasoavana, na nandray sakramenta, na nandray maro mpampoana sy fankasitrahana noho ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Ny rahaba manokana ny kristianina ianareo eto amin'ity faritra manodidina ity, eto amin'ny fiangonana Morahezy, nahazo izao fotodrafitrasa izao. Taotrano tsy vitany irery, fa isika mianakavy no niarana norina azy. Sorana manokana ramatoa efa zokiny izay nanome tany. Mbola eto izy eo afe? Ie. Tamin'ny atsika angady fototra dia teo ilay ray aman-dreny izao tazy manokana. Fa nafoiny ho an'ny fiangonana, nafoiny ho an'ny taranaka izao toerana amorenana ny sekoly izao, fomba azy mandrakariva ny Andriamanitra. Araka ny ato amin'ny sekoly katolika, misy 300 ny sekoly katolika manerana ny diocèse n'Ambositra. Dia ezaka kely mba ezanay ny manorina fotodrafitrasa iray isan-taona, manorina sekoly vaovao isan-taona tahaka an'izao. Isaoran'Andriamanitra fa ity famorenana fotodrafitrasa ity moa dia misy ireo mpamatsy vola, mpanao soa, ary fantatr'izy ireo fa mitokana ny sekoly sika androany. Ka tamin'ny herintaona no nivaly ny fangatahana araky ny voalazan'ny Peran'Antananarivo dia nifanojo indrindra tamin'ny fananganana olo-tambatra ny Lucien Botovasoa, ny famalena izay fangatahana taon'ny fiangonana ny distrikta sy ny toetam-pirenena izay. Ka dia izay indrindra no nanomezana ny anarana ny olo-tambatra mpiavy ity sekoly ity hoe Lucien Botovasoa. Dia vao nivaly moa ny fangatahana dia natao mikavy hatrany ny asa, ka efa vita tamin'ny volana Desambra ity fotodrafitrasa ity. Dia zay ny mety antanareo azy koa mba misy loko kely mety misy manao baolina angamba dia dakadakany ny rindrina. Rehefa ialana izay volana Desambra izay, fa ny fotoana ifanomezana androany no isaorantsika n'Andriamanitra sady hitanana ity sekoly ity. Ka ireo ary ianareo kristiana, ianareo mpianatra, mpanabe, ray aman-drenin'ny mpianatra, izao ny fotodrafitrasa mendrika ny fanabeazana katolika dia mahaiza manana fa tonta avy amin'ny ray aman-drenintsika izao, avy amin'ny monseigneur, avy amin'ny diocèse, avy amintsika manontolo. Ka reharehan'ny fiangonana izany, reharehantsika mianakavy dia mahaiza manana fa saika tahaka an'izao aby ny ataran'ny sekoly amboarintsika ataon'ny diocèse, fa mila fifanohanana taotrano tsy vitany irery. Ka ianareo ray aman-dreny, aza mitely soroka manampy ny fiangonana, manampy ny sekoly, fa ny zaza tiana fijitiana rotsabola. Dia tiavo ny sekoly, tiavo ny fiangonana. Ka ianareo eto Morahezy manokana, manentana anareo ray aman-dreny, ampidiro an-dakilasy ny kilomo. Mbola bibidy amin'izao ny mpianatra amin'ity sekoly ity, fa manomboka amin'ny taom-pianarana ho avy mino aho fa tsy omby io sekoly io. Dia ampianariny zaza araky ny voalazan'ny monsieur le maire teo. Ary ato amin'ny diocèse manerana ny nosy ihany koa dia misy ainga vaovao amin'ny fampianarana sy fanabeazana ato amin'ny sekoly katolika. Dia tondrana ambavaka izany fanabeazana izany, satria manomboka rahapito mandritra ny herinandro any Antsirabe dia misy ny fiaonam-be-pireneny ny fanabeazana katolika. Dia misy solotena pito mianadahy mianaka izahay avy ato amin'ny diocèse n'Ambositra no hamonjy izany fiaonam-be-pirenena izany manomboka rahapito any Antsirabe. Itondrana ambavaka ary misy lohahevitra maromaro tafiditra amin'izany ny fanantarana ny fotodrafitrasa ato amin'ny sekoly katolika. Ka engany izy vokany izany fiaonam-be-pirenena izany. Dia manararaotra ny voreto ihany amin'ny vice-président ny conseil d'administration amin'ny Vozama, atao amin'ny
diosesy Zandroisitra sy fianaratony zay no hitenenana kely. Ka ny mpiara-miasa dia mitohy mandrakarivo. Dia hitatsika fa ny sekoly Bozama io ohatra somary hafahafa kely. Ka mbola misy ny fandaminana amin'ny sekoly katolika eto Moravely fa angamba azontsika ampiasaina ireto efitrano ireto dia alamintsika miaraka amin'ny curé sy anareo toerana ny fomba hampiasantsika ny Bozama sy ny sekoly katolika ireto fotodrafitrasa na olontsika ireto. Dia isaotantsika mianakavy ary miara-manatanteraka izao fety izao. Samira moa mbola nanamafy izay teny izay fa dia teo lava resaka ny tenanay mbola manentana amin'ny tika mianakavy amin'ny asa fanabeazana ty vitany irery ny fanohanana sy fanampiana. Ka engany izao fotodrafitrasa ananatika izao mba horeharen'ny fiangonana tokoa, horeharen'ny fianakaviana, horeharen'ny tanindrazana. Izay no teny tsotra avy aminay makasitraka tompolahy makatelina tompota.